fitanam-bola le fitondram-panjakana de zay mety ho karazana loharanom-bola rehetra de alaina avokoa de io miverinao am'le resaka député resantsika hoe tena isy olo vavany vahoaka ve sa isy olo vavana toko fa io mibaiko ny patron de tsy maintsy lanina hoany io zay nge mifampiresaka hoe mahafantana misy solombavam-bahoaka tsy manaiky an'io ao fa sy anatina groupe ipomba fitondrana zany resatonga le izy gasikara fianso satria nampoma fitondrana araka zany lazanao zany hoe misy tsy manaiky an'io a fa mety hotratrany satria manana fa maninony ianao manangatanana de aka zay mo tsy efa manao ka manana fahefana nefa nareo manao an'le motion de censure ohatra am'zay nitsangana tsy mbola nyteny hoe centriste zay ary zay tsy centriste mandrak'izay mihitsiny zany satria miresaky tsika de nampianarina ny mpanara-bavaongy de hoe rehefa tsy pomby ianao de tokony ho mpanohitra rehefa tsy miaraka amin'ny andro ratsoely ianao de tokony miaraka amin'ny ara-valomanana de ozy izay hoe okizay itya bipolarisation ny tontolo politika ity efa nahavita ary isoran'izy ireo nitondra ny hevitra sy ny fampandrosoana teto amin'ny firenena na ho an'ny TGV zany na ho an'ny TIM fa izay kosa de mahita fa mila hery vaovao mila rivo-baovao mila politika vaovao ary mila pratika vaovao eto amin'ny firenena ka raha miteny izay hoe troisième position de hoe raha misy ny voaloha raha misy ny faharoa ny TIM sy ny TGV de alao mba hitambatra aty satria tsy voatery omba ny marika ravalomanana avokoa ny fanoherana tsy voatery hiaraka amin'ny andro ratsoela avokoa fa izay de mahita de mitovy any reo olo reo mitovy mipratika an'ireo ary ny am'izao fotoana zao ary mihoatra lavitra anisan'ny divana nge tamin'ny 6 Jacques Pérolan izany atao hoe monopole zany ary antony anisany hoe nanonganana ny filora valomanana no hoe monopole sy ny fifangarona teo amin'ny orinasa manokana sy ny firenena fitantanam-bola mpanjakana fa androany mametraka fantanina amitsika ary hoe zany monopole zany mba tsy ilazako hoe vomaika lasa fahafiry zany monopole zany ady tam'zany ny fanotofana tany 7 fa apetrako ny fantanina androany tapitra ve ny fanotofana tany eto ny fanomezana fahefana sy tombontsoa ho an'ireo vahiny karana sisino de mitombo de mazava ho azy raha miresaka ianao ny mouvement gasikara de miteny izy hoe reo hery anankiroa zay mitantana amin'ny firenen'ireo mitovy any reo aminay zay de hery ivelandreo na hery fahatelo ivelandreo tsotra be fatambadika zay gasikara fenso zany hoe nisy andreo hetsika maro samihafa atao hoe etolona etso-bahoaka révolution zay milrasana lisy de mianao moakananevitra ao satria hoe raha nisy tany amin'ny taona raika soroariva mpandrara nanana toerany teto Madagasikara ny marika ravalomanana tamin'izany fotoana zany isan'ny hoe mba nanana orinasa hoe fa fleuron ny industrie teto Madagasikara de nisy nyreny zavatra nitranga tamin'ny 2001-2002 reny de taty amin'ny 2009 de tsy lavitra an'izany satria hoe isan'ny tarika ny fanonganana na tiana na tsy tiana de hoe ny fikatona n'ilay orinasa n'Andriamatoa Andry Rajoelina orinasa tserasera de zao zany le zavatra mipetraka ny fanontaniana hoe asa ianao hoe momba an'izany ianao sa hafa ny fomba fijerinao lizy hoe ny hetsika mitranga teto Madagasikara orina 72 de natao iarovana tombontsoa n'olo tokana na olomitsy satria hoe voakitika satria mpandrarana tanjaka anisan'ny natanjaka marika ravalomanana tamin'ny 2001-2002 nisy ny fitondrana ratsiraka teo taty amin'ny 2009 satria vokatra le fikatonana fanakatonana ny orinasan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina de nisy le nihetsika tamin'ny 2009 zay nitatra lizy hoe ity zany no mandeka zay lizy hoe raha miresaka mouvement gasikara am'izao fotoana zao de zay mbola iverenako ihany le fanontaniana teo hoe gasikara fenso hoe so de misy groupe d'intérêt hafa ndray zany any ambadika any hoe ndo ndray ametraka an'ity satria 2028 mety ho tapitra ny mandany ity mety ho satria mbola devitra iverinantsika rehefa avy mety fikasana tsy fikasana nitatra ny fitaom-piasan'ny filoketriny ka zay le fanontaniana mipetraka hoe natao ohatrany hoe iarovana atao ambadika na intérêt na olona tokana na olombitsy miara-manaiky tsika fa misy ny atao hoe groupe d'intérêt eto amin'ny firenena ary zay mahatonga anay hoe miresaka ny atao hoe nouvelle pratique politique satria lasa mifantoka makany amina intérêt ana olombitsy ny raharam-pirenena ho an'ny mouvement gasikara dia mazava ny anay fa ny akamaroan'ireo fantatrareo fa mpanao gazety nanapa-kevitra anao politika fa ny akamaroan'ireo rehetra zay mandrafitra n'izany mouvement gasikara zany akoatra an'ireo be ny tanàna zay lany amin'ny anara mouvement gasikara am'izao fotoana zao manodidina ny eo amin'ny 20 eo manerana ny nosy ny be ny tanàna ihany ngamba misy ny efa hoe be ny tanàna teo aloha fa ny mandrafitra mouvement gasikara androany de saika tanora saika de atao hoe olo-pirenena tsy nisehatra tamin'ny politika fa resy lahatra hoe tsy mety intsony itya
fiarovana tombontsoan'olombitsy fa ndao ho any amin'ny vahoaka, ndao hiverina ho an'ny vahoaka ny fahefana ho any manokana tsy manana an'izany izay, tsy manana olona rovana izay, tsy manana mpandraraha rovana izay, fa ny ao ambadika anay de hoe andao ny malagasy no arovana, andao ny marefo no arovana, andao tsika nao feo an'ny vahoaka, andao tsika hitodika sy hipaka makany amin'ny vahoaka ny amin'ny rehetrarehetra zay hetsika ataotsika, ary mety zay ngamba mahatonga anay tsy mahazo fahefana satria tsy misy vola aparitaka sy vola zay everitsika hoe ampiasaina amina kilalao politika maloto zay tiana iovana eto amin'ny firenena. Eto amin'ny firenena nge ny pratika maloto de pratika natao hoe valifaty politika, zay maneho hevitra eto de na any ampitan-dranomasina na ianao any amponja de zany pratika zany foana ve niverenantsika, zany no edivatsika. Fa miara-mahita ngamba antsika fa ny olona sy ny mpitantana na ny mpitondra ny miova fa pratika tsy miova zany mihitsy normal raha ohatra zao Madagasikara. Zay ny lasa ohatrany hoe andraisan'ny olona ny Gasikara ohatrany hoe tia mafy ve zany an'ilay aloky Andrajoelina sy Maro Karavalomana eo amin'ny tantara. De ihany koa ilay Saramotrango ohatrany hoe naniditra politika nareo de hitondra fanovana fa ny tian'ny olona ho fantatra koa amin'izao fotoana zao hoe raha lasa député ary Gasikara atao amin'ny boriboritany fahatelo hoe naresy ny avy amin'ireo atoko lazaina hoe miady sy ohatrany hoe manao ampimamba amin'ny politika reo. Inona ilay endrika hoe tena fiovana tao anatin'ilay boriboritany tsy hoe tao anatin'ilay endrika fanaovana politika tao anatin'izay hoe nanananareo fahefana zay. Mazava ho azy aloha zany voaka tazana tanana amin'ilay hoe boriboritany mihitsy ny tena tanjonay moa zany de hoe raha tsy mahazo fahefana ianao tsy afaka nova. De hatreto aloha zany fahefana voalohany moa zany zay azo de hoe fahefana mpanao lalàna zany tao amin'ny boriboritany fahatelo. Mazava ho azy fa izany no anisany antony anankiray namparisika anay nitady ny fahefana mpanantanteraka teto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra satria rehefa nandinika izahay dia teny amin'ny antemira-pirenena na tonga ny ho resaka io de tsika manana député indépendant hatrany amin'ny 10 mahery. Rahamanaiky tsika ny 7 ngama saika lasa ny fitondrana avokoa. Nefa zay de nieritreritra andreo hoe andao tsika tena hijoro amin'ny indépendant tsika satria afaka manova zavatra tsika raha ohatra ka manana an'izany 10 zany tamin'ny antemera. Rehefa nanomboka ny session voalohany de toe zay de natsapa hoe tsy miankina aminay ty politique ty fa fandresen-dahatra zay tsy mena tsiny ny député fandresen-dahatra izy ireo niaraka amin'ny fanjakana zay kosa de nijanona lasa vitsy anisa zany de napaka tsy avita anova zavatra ho an'ny firenena isika raha ato amin'ny antenimira-pirenena satria vitsy anisa ny atao amin'ny antenimira-pirenena maro anisa amin'ny matapaka. Bon miditra amin'ny plan B zany tsika te anofotsika ndao ary tsy resaka firenena indray fa ndao atombotsika ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Zay ny eritreritra fa ny tranga zay nisy tao boriboritany fahatelo no ny proposena tamin'ny boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra niarana hitan'ny zavatra misy akoatra ny ala-batry sy ny resaka ordonnance sy ny resaka miaramila nasiana ny fidy de zay nahita hoe mbola mety amin'ny malagasy aloha le vary raikony, mbola mety amin'ny malagasy lay hoe tsy maintsy lany tianay ty de rapitso alaka misy nareo zarana tosika 5 sy 2 hetsy mbola mety amin'ny malagasy iny de ozy iza hoe proposition natolotrainareo satria tam'izay tao amin'ny boriboritany fahatelo manamboatra WC public ary dia tsy omeny ny délégué eo anivon'ny boriboritany fahatelo alalana amin'ny alalan'ny sini zay satria hoe député tsy miaraka amin'ny fanjakana io, député mpanohatra io, izany pratique zany le tiana iovana zany na izany natrany amin'ny mampanao lalàna anay moa zany de efa miditra ho anatiny zany ady izany zay ny vokatra azo sapahitanana angambany de tsy misy afa-tsy ny atao hoe asa sosialy sy ny vokatry ny siady zay nataonay 2023 zay any député ihany ateo aloha tsy nahavita dossier ny foazanay ny dossier nahavitanay fotodrafitrasa toy ny rary vato maro zany eo anivon'ny fokotany Besarety ny fokotany Katifotsy ny fokotany Andravoangy ny lakan-drano ny totohatra vitanay zany taty amin'ny siady 2024 raha oka tsy adinitsika fa efa nahazo ihany koa zay vao nanomboka niditra teo volana juillet 2024 nanao dossier navita ny éclairage public tamina fokotany 7 izahay navita ihany koa nampitaovana fokotany miisa 9 ihany koa izay ny brao anivon'ny fokotany atsapahitana zany amin'izao fotoana zao zay miditra indray amin'ny siady 2025 indray anatina APE moa zay fa mbola volana n'ilay projet vaovao zay aloha ny atsapahitana na anivon'ny fiarahamonina zay hoentina parlementaire nareo Gasikara Fensou de ny zavatra tsapa zany de zao hoe nareo
misoratra fa tany amin'ny taona 2000 mahery to zany hoe décentralisation nizoran'ity fireneny ity zany dia misy ambara tonga eo amin'ny telo eo moa zany hoe ny commune ny région ny faritany province zay moa zany voazatra anaty constitution dia rehefa mandeha zany izy le pratique le resahana ary zay ny zavatra hita hoe io zao ny resaka etra tranotany zay isan'ny mba fidiram-bola anodirana ny commune dia nareo nandany an'le lalàna eo rofiny any amin'ny fanjakana indray ny fakanan'ireny ataontsika hoe IFPB moa zany amin'izao fotoana zao zany zao dia fanontaniana mipiraka hoe fa ahoana ary tena manao any tonga dia mahitsy mihitsy izy gasikara fenosoa hoe tena nanao an'ny asany ve nisy olombavombahoaka mandany an'izany faharoa isan'ny heverina satria mbola hidirantsika koa lo hevitra mikasika ny tsy fandriam-pahalemana hoe lalàna lany teo anivon'ny parlement mikasika an'le hoe amafisina ny fanasaziana n'ireo mpanolona zaza tsy ampitoana indrindraindrindra dia misy an'le resaka famosirana moa zay niteraka resabe hatramina masovo vahiny dia tafiditra tao anatin'le izy lasa persona non grata mihitsy moa hatramin'ilay masovo anivondrena européenne tamin'ireny fotoana ireny dia zay mantsy ny olona hoe fahinana ihany ary ny zavatra mitrango tsy mba zaza satria raha mihaina ny feon'ny olona ny zavatra ihany eny anivon'ny toerana maro samihafa na tsy eto andrenivohitra na fatra dia hoe tsy mihodina araka ny tokony izy raha gnary tena mahasolo tena ny vahoaka ve ny solombavambahoaka ary farany teo raha ny filohan'ny république zao ny hidina any atuliara na conseil des ministres décentralisé fa talohan'izany izy tamin'ny ataontsika hoe tafatafa ny fanaova tamin'ny mpanao gazety fafantana atao amin'ny manjery pirenena zany dia hoe hitafa mivantana amin'ny vahoaka eny ny fe vahoaka satria manana zo alalan'ny zava-misy marina ny vahoaka dia gaga ihany ny olona zany gasikara fensoma iny hoe fa tsy tavitan'ireo parlementaire zay solotena vahoaka satria tsika efa safidy an'le hoe démocratie représentative hoe tsy mahasolo tena ny vahoaka mihitsy hoe tsy tonga any ve zany reo ataontsika hoe ny etaetam-bahoaka ny fitarainam-bahoaka sy ny sisa dia zay le fanontaniana famena amin'ny tokony rahafahalimanana teo hoe navita ny asa tokony atao ve ny solombavambahoaka sarotra hoaniko moa zany ny tsara nireo solombavambahoaka amin'ny namana fa aloha ny zava-misy no afahantsika mitsara azy ireo faraka nambarako teo dia ny maro anisa moa ny tompon'ny teny farany ny vinatemiram-pirenena anankiteo le fanontaniana dia tonga dia valiko aloha hoe mahavita ny asany ve tsy mahafaka misolo tena ny vahoaka ve ny député eo anivony atemiram-pirenena za kosa aloha dia milaza aminareo fa aloha ny député tsirairay avy no tsarainy vahoaka amin'ny asa zay ataony fa raha ny zavatra misy ao fantatrareo tsara za vao nanomboka io session io dia anisan'ny teny hoe député namana andaotsika tena isolo ny vavan'ny vahoaka andaotsika tena hiady amin'ny vahoaka fa tsy ho any amin'ny antoko politika na amin'ny patron politika atsika satria zany ny zavatra tsikatro zao matetika hoe zay atao anatin'ny vondrona zao dia zao ny linina directive zay atolotry ny lehibe anay ary ananina dia iny ny arahana any ka mahatonga n'ilay ataontsika hoe lasa adinon'le solombavam-bahoaka ny mitondra ny teny vahoaka fa lasa misolelaka midera ny mpitondra sy hoe ity ny anay ny linina politika anay dia adino le vahoaka ary zay ny tena manahirana eo anivon'ny antemira-pirenena niezaka mitondra an'izany fanovana zay androany ary miara mahita isika ny amin'ny ady zay ataon'ny gasikara fenso amin'ny lalana renenao manjery maro samihafa reny fa ozy hoe ao anatin'le rafitra be no vitsy aloha isika fa izay tsy kivy satria zay mieritreritra fa maingy amin'ny raha ihany io no lasa roa ary ny roa no lasa telo ary ny telo lasa dimy fa roa anisan'ny fanontaniana zay napetraka re teo somary manitikitika kely ana moa zany ny amin'ny hoe ahoana marina moa zany ny tena nanekenareo an'iny FPB sy ny tariny iny tamin'iny fotoana iny moa zany dia tao anatina campagne mairie moa zany zay fanaizanatra zany dia sady ny vory teny amin'ny antemira-pirenena fa andao jerentsika ny archive fa zay anisan'ny tsipaka an'iny tsy lany zato isan-jato iny tao fa nisy ny tsipaka ary zay anisan'ny niady amin'izany fandroany tsy manam-bola le fitondram-panjakana dia zay mety ho karazana aloharano-bola rehetra dia alaina avokoa dia io miverinao amin'le resaka député resantsika hoe tena isolo vavan'ny vahoaka ve sa isolo vavana toko fa io mibaiko ny patron dia tsy maintsy lanina hoany io zay nge mifampiresaka hoe mahafantana misy solombavam-bahoaka tsy manaiky an'io ao fa sy anatina groupe izy pomba fitondrana zany resaka mahatonga izy gasikara fiainosoa satria nampoma fitondrana araka zany lazanao zany hoe misy tsy manaiky an'io fa mety hotratrany satria zay mantany fa maninony ianao no manangatanana dia aka zay mo tsy efa manao ka manana fahefana nefa nareo manao an'le motion de censure raha ohatra hatramin'izao zao asa aloha rehefa misy miketriketrika fa hatramin'izao ny motion de censure Roland dia misy règlement intérieur mamaritra an'izany tsy solombavambahoaka roa na telo ny afaka manao an'izany fa voafaritra mazava tsara zany farafaratsiny zany ny roa apatelo ny
mpikambana eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia raha miresaka fanongana antsika farafaratsany ny atsasa manila de afaka manao an'izany rehetrarehetra zany fa fantatritsika izy zany maro anisy ao am'izao fotoana zao andro any tsika miteny za miteny aminao misy député miketrika andro any efa mandeha ny andalatsara zany resaka motion de censure zany ninina zavainy député za de manome profo fifa miresaka an'izany zay ao andalatsara ao tena miresaka an'izany izay de nenay tsy nitombotsoan'olona ny arovanay fa ozy hoe rehefa tsy mahavita de tokony hosoloana fa ny sentiment zay mandeha kalisy zao kalisy nenany problème de tsotra raha misy sénateur raha misy miaradimy de efa mikika ity ivelan'ny vala zany risiko ndresahana hoe efa tsy takona fenina tsony tsy vitany amin'ny arenazy QG izy ireo tsony resaka fa eny amin'ny aina manjery eny amin'ny efa mahita Roland Stock fa misy ado an-trano ao sange tsy afeniny zany zareo samy zareo ke andao raisiko ohatra fotsiny areo amin'ny resaka lolona ary resantsika hitantsika fanambarana zay nataony filohan'ny temirandolona ny général misotro ronono Richard Ravalmanana de hitantsika ny valikavatra zay nataony mbola ny loolona lalatina raha kotona zava sampomba fitondrana nge zany fa nenay androany ny problème anay de tsy niadiny zareo fa ny vahoaka lasa victime androany satria ao anatin'izany ataontsika hoe olana anaty eo amin'ny samy eo amin'ny fitondrana zany de manjaka be ny tsy fandripahalemana gasikara fensoa satria lasa variana amin'ny zavatra hafa zany izy ohatrandray nitrangatetsy de variana miaro ny trésime tiako atongavany de manjaka be ny resaka tsy fandripahalemana ary tena miatra manay fa tsy resana zany zavatra mitangeny amin'ny lalam-pirenena am'ireo hoe no ny faratsy ny lalana zay miteraka loza fa ny resaka tsy fandripahalemana hitako mihitsy ny ataontsika hoe faneho-kevitra ao zany taorindreny trangano amin'ny sesy teny amin'ny faty 67 hectare maray mpianakavinanao anisany teny anao zany ary nanaovanao ny interpelenao ny mpitandro ny filaminana hoe tsy maintsy satria asany za aloha androany de tena mialatsiny be de be manko n'olo amresaka resaka raha-pianakaviana reny règlement des comptes reny valifaty vi zay ny fond zany dossier zany fa tranga hitatsika fay anankiray iny fa be de be mifay rehetrarehetra fa androany ve mahazo mandro fahalemana Roland zay niteraka toky zay niteraka za aloha gasikara tsy mandro fahalemana mananjanaka kely ary mbola latsaka ny 10 taona ny zanako tsy mandro fahalemana ny andrareo mety manana garde corps izy afaka miambina ny zanany fa za manahoana reo zanak'olona rehetrarehetra miboribory tany fahatelo reo na tiana na tsy tiana andraikitra sy anjara asa mpitandro ny filaminana no miaro ny vahoaka sy ny fananany sy ny androm-panjakana fa androany tompona andraikitra izy niza miresaka mpitandro filaminana miresaka folony lahy de tafitro amin'ny polisy pirenena gendarmerie pirenena anatin'ny tafika malagasy adidinareo asana pourfoy aminay fa misy mpitandro filaminana eto Madagasikara amin'ny lalany miaso tsy ampy moyen tsy ampy olona tsy manana droana excuse-tsika ny vahoaka androany mety iverinany aminareo zay nareo le mandany teti-bolam-panjakana ho resantsika mihitsy satria na alefaira reo lasa tsy alefenany temira-pirenena fa hoe marché fiara teo karena mitovy tamin'ny novembre ihany fa zay manokana dia mahita an'izany hoe raha nisy ny LFR de azo atao tsara ny manao ny orientation budgétaire zany makany amin'ny filana fa tompona andraikitra aloha androany resaka tsy fandripahalemana ny fitondram-panjakana de averiko indray le fanontaniana atao amin'ny palais des sports tamin'ny 2018 misy fanjakana ave eto de mamaly mitondra fanjakana hoe misy eto raha misy ary de pourfoy anay fa misy mitondra fanjakana satria zao io ho misy déferment androany mikasika an'le raha 67 de mety zegny so endrika isy olona izy gasikara fensoe nanao ny andraiky ny mpitandra filaminana mitady reo mpikatsika fandikan-dalàna de hitondra lizy eo anivany fitsarana ary de efa niteny ny procureur tamaly fa zay mandalo eto aloha mikasika an'io raha io tonga de betagnavitrany fa ny sary anankiray teky izy rehefa misy ny résultat salamizany satria zay ny andrasan'ny vahoaka zany mba ho mandry fahalemana fa tsy ho mandry indrila anaty ny vahoaka fa ny sary anankiray zany ohatrany hoe mandetika anareo eo anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna ihany mpanaramason'ny mpanatanteraka fa lay mpanatanteraka tena hoe manao zay tiany manao zay tsy hita hoe inona lay tena voaka io le pratika politika resantsika hitanao satria hoe izahay de député lany tamin'ny anaran'ny vondrona ohatra zao manohana an'izao fitondrana zao de lasa matan'lay ataontsika hoe vondrona politika zay niaviana sy nalany fa androany zay ary zay ny tompony ho an'ny mouvement gasikara izahay tsy manana patron politika ny vahoaka ny patron anay rehefa tsy mety de tonga de mahitsy zay ary hitanareo zay miteny rey fa ny mahatonga zay zavatra zay aloha satria miteny nareo fa tsisy manaraka io zao ohatra ny député avy amin'ny tsy maninona tena zany ny firaisakina miantso hoe mila makatiny ministre anankitelo fa alay filohana androm-panjakana mihitsy no mijoro
hoe tsy manana fahefana iantso zany ny député an'ny mpanohatra fa ny merapireneny anarany ateny merapirenena de ohatrany hoe lasa nareo saminareo indray a no mifanipaka sy mifanentsy zay le rafitra zay koa zay rafitra zay anisan'ny divantsika moa zany ary raha tsy tonga moa ianao tsy afaka manova an'le rafitra hoana manokana moa zany anatina atao hoe fandresen-dahatra tsikilikely ho an'ny solombavam satria fantatritsika raha nisy nihetsika tany Toliara de tsy député ihany no asana manimba ny député fa momba le resaka firaisakina teloa règlement intérieur iny a misy ny atao hoe ordre du jour natokana ho an'ny mpanohitra anivina teny mera-pirenena ary efa tafiditra tao anatin'ny ordre du jour zay nylanina izany a ary izahay moa de anisan'ny nangataka anisan'ny ziraraha mafana androany ngany no nangatahana ary ny firaisakina moa zany no manana ny député maro anisa ka afaka manao an'izay fangatahana zay fa ny anay de nangalana tolo-kevitra fotsiny de anisan'ireo miproposé ny tenako mihitsy ary a no fampiresaka zany mivantana tamin'ny vice président sy tendrandriana soloneko Max Fontaine fa manina ny antsony za ministre de l'environnement zany raha basy Toliara androany tsika miantso ny ministre ny vola satria nany antony io raha LFR sy problème vola onivina teny mera-pirenena sy eto Madagasikara io tsy maintsy ampanatsona ihany koa zany a reo ministra zay voakasika amin'ny olana zay misy eto amin'ny firenena ohatra resaka Ilze Pastra de atsona ihany koa zany ny ministra Rambahiny sy raha mafana ary manana droit indroa izy io anatin'ny session zay zao ny andehany voalohany de mbola isy andeha fa ny olona mahita an'lizy hoe iantso ministre ny finance nareo satria raha resaka LFR izy de mba andasinareo hoe le siady tsy mety aminay le 60 millions ty zany fa mba averina amin'ny taloha farafaratsiny le indray efa lany tamin'ny LFI aloha izy ke le Roland efa lany tamin'ny LFI tamin'ny novembre 2024 teo zany ny verina hatramin'ny efa miverina iny fa tamin'ny 2024 no 66 no resaka base Toliara no fa mandray mpiainitsika ma tsy afaka minitra vitsy Gaspard Fensomba tianao fantatra ny tena hevitra ho trandrahana ve satria ny ataontsika ny aksisika ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny pombazy zany sao de raha tsy trandrahana ny arena tsy hitondra fampandrosoana amin'ny tiany itidina ny atoerana ary tafiditra ao anatin'izany ny filohan'ny république ao anatin'le conseil des ministres akoatran'ireo fitokana sy lancement na hoe fanamboarana ny RN10 eo atao zany ina ny hevitry ny mouvement Gaspard Fensomba mikasika ny resaka base Toliara faharoa tonga de atambatra mikasika izy nisy fanehoako hevitra ao milaza hoe mandalova magaty me ho anay solombavam-bahoaka mikasika an'io na resaka hoe fanadidina raha tontolo iainana sy ny sisa de namaly anao aloha zany ny olom-boafidy sady parlementaire sary amin'ny rafitra anankiray hoe loolona de sénateur Atsiebotry manio satria fa nandeha zany hoe tsisy hidiran'ny Gaspard Fensomba zany fa ny amin'ny 3e arrondissement izy lany de any izy miresaka fa aferanay aty atsimo le raha ahoana no andraisanao azy ny reny loolo reny aloha de manala baraka parlementaire tena ho analoha zany raha za zany fanjakana rovan'iny loolo iny de menatra tena mifona fa le izy mila mampitombo fahalalana kely ary za mieritreritra hoe tsara ihany koa mba asiana fipetraka koa mba ny olona zay milatsaka sénateur so zany fa tena mifona député de Madagascar ny resaka eto ary sénateur de Madagascar voalohany aloha ary rehefa nanazava le izoko be mialatsiny meko fanajana tanteraka izy amin'ny ray aman-dreny azy hoe ny règlement intérieur ny anteny mera-pirenena dia tsy afaka misabaka any ny règlement intérieur zay voalaza de ny hoe tsy afaka manao tatitra any zany hoe raha za tsy afaka manao tatitra any fa raha base Toliara any faharoa de hoe ianao tsy afaka ohatra raisy koa izy ny siadin'ny Toliara tsy afaka hidiranao tena ambany be le argument mirefarefa amin'ny tany be lay argument ny resaty tsy resaka siadiny adevitra eto mba fantatry tsy ebo ve ny antsona hoe IDE zany investissement direct étranger izany manao contrat zany ny commune ve sa ny député sa ny fokotany ny fitondram-panjakana ny manao an'izany mitovy amin'io QMM mitovy amin'io Ambatovio zany hoe raha-pirenena ny resaka base Toliara fa tsy raharahana député na raharahana sénateur avy any Toliara faharoa azavaiko mazava tsara anankiroa ny zavatra nangatahako ampifantaro amin'ny fomba ofisialy ho an'ny vahoaka rehetrarehetra ny boky nandraikitra na ny cahier des charges ny fifanarahana sy ireo rehetra mahakasika an'izy io avoaka pahabe maso na amin'ny ainao manjery zany na amin'ny gazeta tsy raha ohatra ka tsy misy zavatra fenonao de avoay faharoa
avoa ihany koa mba ho hitana isolombavambahoaka raha tsy misy zavatra fenonao inona ny tena ifanaranao maninona ary ny tsy avoaka hatramin'izao tsika miteny zao hoe nefa misisika ao anatin'le izy fa mininy zany zavatra nangatahako lo verenako ny tantara tamin'ny fitondrana hery rajona ary mampianina izy io moa zany efa taloha trany amin'ny fin 2009 zany ny étude an'izy io fa fitondrana hery rajona ary mampianina iza ny tena nanohatra ny basy toliary reo orange reo tamin'izany fotoana zany ary nambara mihitsy ny hoe mbola mihoatra ny Hitler ripahana daholo reo misy hoe fa ty foko Mikea resaka baobaba ny tantaraina teto daholo zany 2018 io 2018 de fa maninona androany mbola reo orange reo indray no miteny hoe alao atao indray le izy misy zavatra tsy milamina ao misy zavatra tsy mazava ao resaka lojika fotsiny aloha zany resako zany de rehefa mametraka zany fantany zany de hoy ny mpomba fanjakany efa nisy fanavaozana ny contrat efa nisy mijerena ny resaka impact environnemental eny ary avoay le izy ho hitam-bahoaka ohatrinona marina ny vola ampidirina amin'izy hita mifandarana ny président laza fa apitratra any amina 180 millions de dollars eny fa isaky ninony zany izy avy mandray an'io mahazo ve ny commune ao atoerana mahazo ve mifaritany mahazo ve mifaritra sa tonga de direct ary amin'ny présidence zany voly zany ohatrany ahoana ny contrat mandritra ny 4% taona izy mitrandraka ao 4% ny anjaran'ny malagasy am'izay vokatra mivoaka ao 4% ny anjaran'ny orinasa voavaritsika ve tsy voavaritsika zany androany fa maninona tsy aferan'ny Grand Sud ailleurs zany aferan'ny Madagasikara zany inona ny antony ny manohitra an'izany de milaza ny vahoaka ho ritra ao ny ranon'izy ireo ho simba ny tontolo iainan'izy ireo ho ripaka ny ala sy ny zavatra rehetrarehetra de zay ny angla ny fitondrana ny amin'ny resaka fampandrosoana sy ny fananan'asa sy ny sala am'izany tsy haiko aloha jereva hoe amin'ny QMM misy vahoaka ao a Fort Dauphin ve miasa ao amin'ny QMM misy vahoaka ao a Moramanga na any aloatra mangoro ve miasa ao Ambatovy androany apetra ao ambony latabatra tsy tokony maika nanaovana tervamanta satria ny antony misy resa-bolo ao rolo misy resa-bolo ao toky zany hoe gasikara fenosoa ve zany no hoe tsy mbola zao no hitrandrahana an'io basy toliary io raha io tetika sarano be io fa alolo iandry azava mila mazava zay mihitsy ny ana alolo hipetraka ambony latabatra ny fifanarahana rehetrarehetra za zao androany tsy afaka tsy zavatra ny oentin'ny mpanohitra resaka hatramina radioactivité zany adevitra momba an'izany fa mini zany tsy apetraka ambony latabatra androany loposy ajanona mihitsy an'loha io de andao midiny eo ambony latabatra mbola miverina am'le resaka tany aloha any le hoe tena nanao ny asa ve ny solombavoaka satria zany izy hoe m'interpeller anareo ve zany mba mety amin'ny isaky commission na hoe enquête parlementaire manodidina an'le izy satria tsy voandroany fa tratrany amin'ny tamin'ny 2012 nefa nahazo permis io mbola toliara santsy izy tamin'izany fotoana zany agoatra an'le hoe fa nadedina taloha exploration tany amin'ny 2012 nefa nahazo permis io de nisy nivarotra le izy de nivarotra de fa orinasa américaine ndray moa zany hoe mahazo an'le izy am'izao fotoana zao zay nge le izy ry gasikara fenosoa le enquête parlementaire aloha tonga de valiko raha io zany tsy tenenina faharoa le hoe mahita koa ny olona miady rery nisy olo-mavombahoaka sy teny zay hoe lehibe ny mpanohitra neviny ny anteny merampeny mikasika an'io raharaha io asa hoe no izy député voafidy totolaire ve sa hoe samba te isongadiny sy mba te isongadiny manoloana ny ty affaire ty de tsisy firaisakina tsy le firaisakina le vondrona ry fa le hoe mitambatra ndreo atotsika hoe mametraka fantanina nisy kosa tam'le tsika farany niteraka korotana tany toliara teo kosa nisy député namana avy amin'ny firaisakina kosa nanotrana anazy tany nisy manamanareo ary to vice président ny conseiller nareo ary mbola tany koa ary nisy nanotrana kosa ka ny zaho tsy afaka mipetraka eo amin'ny toerany député rehetra fa ny any fantatro io ny politika safidy soany politika ary samy mitazona ny etika sy mapety anazy le izy zay indray raha resaka fampandrosoana zany tsy mba sakana an'izany ho anahy manokana fa rehefa resaka miteraka savorivory misy zavatra tsy mazava misy zavatra tsy filoa de zay tsy manaiky an'izany tsy misy zavatra atao tervamanta fa rehefa mazava eo ambony latabatra io inona moa ny anakanatsika an'izany zavatra zany fa tsika miara-mahita lavina taloha de androany ekena nisy zavatra zany teo anelanelany tao mila fatariny zay tsy tsika tsy ambakaina tsy anona ohatrohatry zany le enquête parlementaire vetiveka fotsiny anao raha tsitraka ao za moa zany tamin'ny herintaona volana jolay 2024 député ny teo aloha zany tsy fantatro fa nalana anay sy ny nakaty
anankisivy eo ny député ary anisan'izany Gasikara Fenso efa nangataka an'izany enquête parlementaire momba an'io a Basy Toliara io. Fa ty ampahafantarantsika fotsiny hoe izy io a misy procédure anivon'ny antemira-pirenena zany hoe solombavambahoaka maromaro manao fangatahana amina fondrona samihafa amina fondrona samihafa hoe misy ka misy fondrona samihafa misy avy amin'ny Mapara ao a misy Upady ao a misy Pery ao a de misy ho anay ao amina Naliné ao a de misy Firaisakina mameno zay anankisivy zay ohatra zay nanomboana zany fa efa nitomby izy ao a dia mandeha le fangatahana de mandalo any amin'ny filohan'ny antemira-pirenena de vao mandalo any amin'ny secrétariat général ary misy budget manokana izy io androany zany aloha de ambara aminareo fa any amin'ny budget zany zao aloha tsy maharaikitra anazy satria tsy maintsy misy fanadidina lala zay ataon'ny solomavamboaka tonga any ary tsy io ihany a hatramina raha colonel Patrick koa misy député ihany koa mangataka enquête parlementaire am'izao fotoana zao a ka zany rehetrarehetra zany a de hoe misy finiavana tianao an'izay fa zay le rasantsika misy rafitra ao misy pratika politika ao a indraindray a manery an'le solombavamboaka tsy avita hatramin'ny asany androany ny fandaniana ao anatin'ny enquête parlementaire momba ny Basy Toliara fotsiny zao efa tonga hatrany amina 10 millions eo amina 10 millions d'ariary eo zany zao fandamina makany Toliara fotsiny sa tsy manana an'izany vola zany tsy maintsy vola avy amin'ny antemira-pirenena no enquête parlementaire izay ny mety ho sakanao anatin'le izy